Romanina toko fahavalo andiny faraka amby folo ahoana no tenin'Andriamanitra raha ny fanahy zay nanangana an' Jesosy tany maty no mitoetra ao anatinareo dia anao izy dia izy anangana anareo koa zay mety maty anangana anareo tena anareo zay mety maty ozy izy atsaratra ohatreo le famakinany tena kalasika nabavy fona ve nao zao aloha fantanina e fa manino no maka ty am-piangonana tsy mandray noty tadidio fa Andriamanitra mba hatonga ny olona atadididy folo dia nanoratra izy dia ianao ahoana ny atadiavanao raha tsy manoratra ianao tena kelo akaikinao ampatsahivon'ny tompo hoe fa manomboka amin'ny andro mitondra raha ny fanahy zay nanangana Jesosy tany maty ozy izy raha izy ozy izy no mitoetra ao anatinareo dia zay nanangana an Jesosy tany maty no amelona anareo koa amin'ny fanahy zao zavatra mandesy lahatra aby matoa Kristina amin'ny fanahy tao anatinao raha raisiko dika tsotra be zany io dia izao Andriamanitra te amelona anahako dia Andriamanitra te amelona anao ny antony namezan'ny tompony fanahiny dia te amelona anao izy ianao zany tena marina velomin'Andriamanitra ianao tena kelo akaikinao ny zavatra fantatro momba anao dia za velomin'Andriamanitra amen na ny mpamelona anao zany dia Andriamanitra fa misy teboka manokana nangidikitika tao anatin'ilay afatra tao hoe tena anareo zay mety maty zany hoe amin'ny fiainanao zany raha tsorona dia izao be dia be ny zavatra mety maty ao anatinao be dia be zany mety maty ao anatinao mety maty ny tenanao le nofinao mety maty fa tia ny tena olana mety maty koa le afony rehetra ao anatinao iny zanane zany e mety maty zany le firetana ara-panahy ato anatiko raha vao tsy manana ny fanahy masina zany ahako hamelona le izy dia mety maty io zay mahatonga ny olona be dia be misy fotoana tena nyrehitra be ara-panahy fa rehefa tsy tazanao elaela izy dia inona mitsanga taminy ny maty le afo tao anatiny dia fiantsonena azy taloha hoe maty ny afony raha lasika nabavy mila mitandronytsika raha isika zany mitsahatra amin'ny hoe filanan'ny fanahy masina hoe mitsahatra ny fandraisana ny fanahy masina dia tadidio fa ny suite logike na hoe ny toy ny lojika dia izao raha vao mitsahatra ny fanahy masina ao anatinao mitsahatra ny etaetanao fanahy masina mitsahatra ny fandraisanao fanahy masina ny zavatra mitranga voalohany ao aminao dia fahafatesana misy zavatra maty ao anatinao raha vao tsy ao fanahy masina mba tena kelo akakinao raha vao tsy ao fanahy masina ao dia misy zavatra maty ao amin'ny fiainanao be dia be ny olona atao anatiny talohan'ny confinement tsika rehefa mivavaka be dia be mihitsy fa ny olona rehefa tonga ny confinement dia vary indrintsika dia inona nataon'ny fahavalo mamono afo izy raha lasika nabavy tandremo sao dia maty afo tena kelo akaikinao tandremo sao dia maty afo e fa le afo ka mety maty tandremo sao dia maty afo ianao dia manjary mangatsika ny ara-panahinao tandremo sao dia mitsahatra le etaetanao fanahy masina fa raha vao tsy ao fanahy masina dia maty le ara-panahy dia maty le fiainana maty le fifaliana maty le fitahina efa hitanay impiry misy olona tonga ty am-piangonana mirehitra dia rehefa voatra mangatsitsika ara-panahy dia tsy hita tsony mandrindra ny telo volana efa-bolana 5 volana verina avy any miaraka amina problema vaovao ny antony dia izao rehefa maty le afo dia tonga ny problema raha lasina bavy baiboly dia mampianatra fa ny devoly dia mierina tahaka ny liona fantatrao ve rehefa any anaty ala
atsika efa any toerana malalaka dia tsy dia zay ka moa zany fa hoe toerana sauvage ainao ny ataon'ny olona mba tsy hatongavany lioany eo aminy mampirehitra afo izy rehefa mirehitra ny afo dia matahotra daholo ny biby masika rehetra tsisy tonga eo satria matahotra afo raha sanaba sao dia loharano problemanao ny afonao tsy mirehitra sao dia mahatonga anao manana problema eo satria tsy manana fanahy masina ianao anatinao ao na mitsilopolopo ny afonao dia manjary tongavany biby masika rehetra ianao tandremo raha lasika-nabavy fa ratsy ny maty afo tena ekenao akaikinao tandremo fa ratsy ny maty afo raha vao maty le afonao raha vao mitsahatra le fanahy masina mitondra fiainana raha vao mitsahatra le fiainana dia inona sisy fahafatesana sisy ny antsoina hoe fahafatesana dia rehefa tsisy aina intsony zay ny ntikany zany hoe raha vao kristianina iray zany mitsahatra ny fanahy masina hoe za tsy mila zany ntsony ka okizay ka raha alolo tsy vavaka androany ka mibe am'raha tsarovy zao zavatra ao ka lasika-nabavy isaky ny tonga ny alahady dia tsy maintsy misy foana ny trano diova isaky ny tonga ny alahady dia tsy maintsy misy foana ny adidy tokony atao raha tokony atao rehefa tonga ny alahady dia tsy maintsy misy foana na mety isy ny olona mahatezitra fa ka lasika-nabavy eo rehetrarehetra reny azatakalo ny fandrehetana ny ara-panahinao rehetrarehetra reny azatakalo ny fangatanao ny fanahy masina avy anao aloto ny vilia aloha ny vilia maloto io azoko sasany io rarifa fa za ndeha hivavaka io trano maloto io azoko diofina io rarifa fa za aloha ndeha hivavaka fa ny olona nampidy dia zao aty magaga tsy mahita tranokalo atrano ka tsy amin'ny andro lahady le tranokalo teo foana fa lahady vo hita ary magaga misy karazana havana tsy mamangy raha tsy lahady magaga latsinainy talatalabila misy zomay tsy tonga sabotsy izy tsy tonga fa sabotsy alina ho avy any bebe kapitso dia ianao dia andra ny bebe zanytsika ka lasika-nabavy eo bebe rehefa ohatra ka tsy afaka mandray azy ianao hatrano dia makanesany aminy fa izao ny firehetanao ara-panahy azatakalo ny famanginy bebe dia inao menina mafy be tsy maintsy isy foana magaga efa lahady dia misy karazan-javatra be dia be alady maraina miady mivady ianao ty tena kandray hivavaka ianareo mivadiny dia andriamanitra mahazo loza ny tanjo ny fahavalo amin'io anefa dia ray ihany hamono ny afinao zay ihany ny azy hamono ny afinao rehefa lahady vao mita karazan-javatra be dia be tadidio magaga rehefa ianao andeha hivavaka iny dia misy zavatra mitranga rehefa na ianao ao trano ka dia hivavaka misy zavatra mitranga ny antony iny tady amono afo fa ka lasika-nabavy avelao any manomboka androany ho an'ny afonao ara-panahy dia avelao any zay ho any aleo lohany zany hoe raha misy olona miteny aminao zay amangy anareo ny alahady teneno ny alahady zay mikopakafo hoe ahoana tsara amen atao fakatry ny olona manodidina anareo hoe reny olo reny reny dia tsy namany reny rehefa lahady amen za efa fantatry ny olona amin'ny fianakavianay rehefa lahady dia efa tsy ekipa eo raha mila anahy dia ny enina riva any dia afaka fa rehefa lahady tsy ekipa zany aka fa be dia be kristiana alahady ianao mbola ekipa ihany lasika-nabavy eo dia gaga ianao avy eo pastera zava tatoatotra ny lasa manginginy zany aka-panahy mangatsitsiky zany aka-panahy ianao mivariana amiko tadidio zao ka lasika-nabavy ny firehetana ara-panahy tsy miankina amiko fa miankina aminao
tsy miankina amin'ny fanahy masina koa io. Ny firehetanao ara-panahy tsy miankina amin'Andriamanitra. Ianao mila sérieux amin'ny ara-panahinao. Aveko faga, ianao mila sérieux amin'ny ara-panahinao. Ianao mamelona an'io, dia ianao koa mahatonga ny mitsolopolopy, ary ianao mahatonga ny ho faty mifaga. Ny zavatra manodidina tsy maintsy misy foana, fa ianao fa variana amin'ny manodidina. Mila mifanahy masina ianao. Ary androany ianao, fa ilay fanahy masina indraindray ataontsika ambany zavatra io, izy kay mamelona antsika. Raha dinihana ny Baiboly dia izao hoe, raha vao tsy eo fanahy masina dia 1 fois 0 ianao. 1 fois 0 ianao égale 0. Zay tsinitsiny ianao raha vao tsy eo fanahy masina. Dia nefitsika mbola samy nanambany ny fanahy masina ihany. Kalasika nabafy manomboka androany. Misy zavatra tiako ampianarana be fa fohy loatra ny fotoana. Sa velanao ampianatra anao? 15 minutes tsy maninona. Manontany anao kaikinao mba amenao 15 minutes ve pastera hoe? Manomboka androany zany, isika kristiana dia olo ny fanahy masina. Tena kena kaikinao kopakafitsika hoe. Ary tsy mamela na inona mihitsika hanelingelina ny afitsika. Amen. Awa. Na miady amin'izy na mifamaly amin'izy, tonga avy aty am-piangonana sady tezitra. Tezitra aminao mihitsy aho, tena tezitra fa zay vava. Ka tsara izy. Ho an'ny aka-panahinao. Mba ahafahan'ny fanahy masina mamelona anao. Raha lasika nabava, kaka tezitra aky ianao dia izy nampifaly anao any an-trano Francis Turbo. Misy zavatra tiako zaraina aminao ty ary ty dia afaka hoentinao amin'ny fianakavianao ray manontolo. Zao lazainy ny tenin'Andriamanitra. Efesiana 5:7. Angazaho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarahanam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy. Androany tsika dia hivavaka ao anao. Fa mialohan'izay ny zavatra ampianariko anao mba hahatonga anao hiaina an'ilay fahavelomanao amin'ny fanahy masina. Inona le izy? Aza mety ho mamy divay ianareo. Rehefa mamaky an'io dia hoe aoka ianareo tsy ho ivra, tsy faokinareo fenona ny fanahy. Hatramin'izay dia ohatrany hoe fa aveko foana le izy. Fa tamin'ny omaly alina meny tompo révélation anankiray ary. Gaga be zay. Kaikay dikan'izany ry tompo. Aza mety ho mamy divay ianareo izy fa aoko ho fenona ny fanahy. Inona ny ny azo natahakana an'izany? Zao le izy kay. Tsy misy olona namamo anazy hoe latsaka atao anaty piscine ana toka. Eo madama, ohatrany nandalo dia nisolifatsy akay tonga dia piscine be po. Voaka atao akay dia izy vodka be madama. Tika efa avy eo, aza menatsiny madama fa tena bolavo ny teny. Non. Zao ka le izy. Ny olona mamy rehetra dia nanana faniriana ny ho mamy. Ao anatsara te hisotro izy. Ny faro, ny olona mamy rehetra dia tsy nisy nahita toka tampotampoka fa izy rehetra dia zao mahalala hoe aiza ny misy isotroana. Ao anatsara mahalala hoe aiza ny misy isotroana ary rehefa miaraka amin'iza dia tsy maintsy mamy. Zay efa nisotro rehetra dia mahalala an'izany. Zany isany. Eo fantatra hoe rehefa hialina sianina, le compte est bon. Tsy maintsy mamy mody. Aiza ny mahalala, efa fantatra hoe aiza ny misy azy. Voalohany, te hisotro dia mahalala hoe aiza tsy miaraka amin'izy dia mamy ny hafarany. Dia ny olona mamy rehetra dia tsy maintsy nividy toka avokoa. Zay ve? Ary tsisy mamy tapoka fa tsy maintsy nandany fotoana ny sotroana. Tsy maintsy
na dia ny olona misotro gozomena nadany fotoana gaga be ndray mividy zavatra atao na épicerie dia mivarotra atao gagasy le izy dia vao tonga izy tonga dia efa fantatry le mpivarotra nao ane tonga dia efa nao kely eo izy ataovy double dia niavoaka avy any le gotasy double be dia be aminao zany tsy mahalala zany gotasy zany gotasy zany tompoko tsy tenisy fanaovana baolina fa tavoangy tsofaina spécial fisotro toka dia rehefa isotro le rahalahy dia zao naka inona anaty izy naka sira izy sira nataony teto amin'ny tanany dia nalainy le izy iny dia zao tapenany olona groko dia nijeryavako tsara ohatry zao rehefa lany le izy tsy falifaly izy fantarena zany daholo ve le izy dia mba andefasana le tsirony kely dia nohanina le sira dia nampiana voasary makirana vity zay nanao izay telo iny efatra dia lasa dia rehefa avy eo mamitapana dia zao zavatra hitako tsy misy olona indray isotro dia mamy ve tena consomme maray dia vita tsisy an'izany fa matomy mamy dia tsy nitsahatra ny sotro zay nisotro foana rehefa nahita sotro foana rehefa nahita inona le lesona amin'izay zao zany le izy kay aza ho mamy divay nareo fa aoka ho fenonany fanahy ndikan'izany zany dia zao tahaka le olona nanapa-kevitra ho mamy manapa-hevitra ho fenonany fanahy masina tahaka le olona mangetaheta toka aoka ianao mangetaheta amin'ny fanahy masina ao fiainanao hoe tompo mangetaheta amin'ny fanahinao masina ako voalohany mangetaheta amin'ny fanahy masina maniry ho feno ny fanahy masina faharoa le olona misotro toka iny malala hoe aiza ny isotrony épicerie aiza malala hoe namana izy manomboka androany raha te ho feno ny fanahy masina ianao dia fantary hoe aiza ny afaka no feno ny fanahy masina raha mijanonao an-trano ve io na amin'ny Facebook ve dia ho feno ny fanahy masina sa ve andeha ho any amin'ny fiangonana dia andeha hivalaka dia angataka le fanahy masina ao raha miaraka amin'ny cousin ve ka manao babily zay ho feno ny fanahy masina sa ve araka amin'ny namako le mpivalaka le timolona ny fanahy masina mba ho feno ny fanahy masina misy safidy io manirenao ho feno ny fanahy masina faharoa miaramy olona zay ahafenonao ny fanahy masina makamesana any amin'ny toerana zay ahafenonao ny fanahy masina aza mijanona fotsiny hoe zay eto nonga lasaka anabavy eo raha teo amin'ny toerana nisy ianao na ahafenonao ny fanahy masina efa eny ianao feno fa mila miainga ianao dia manao tahaka le olona anao na hoe le tahaka le olona teo mamy hoe aizany nahitako olona mpisotro aizany nahitako prefy fa le anao ray miofo aizany nahitako olona mifeno ny fanahy masina aizany nahitako olona mangetahita an'Andriamanitra fa iaraka amin'ireny olona ireny mba hahatonga na ho feno ny fanahy masina ihany koa sona rehefa niaraka tamin'ny zanaky ny mpaminany dia naminany Samuela voalohany toko fasivy sy ny fahafolo sona rehefa niaraka tamin'ny mpaminany dia naminany ianao koa rehefa miaraka amin'ny olona mangetahita amin'ny fanahy masina sy ny osy ianao miomana fa manomboka eo anomboka ikoky ianao sy zavatra any amin'ireny olona ireny anomboka olona fanahy masina ianao anomboka ny olona fahavelomana ianao fahatelo aloavy zay tokony ho alohany ny ara-panahinao mila mandoha fotoana aloavy ny fotoana mila mandoha vola aloavy ny vola mila mandeha toyo mobile zay mila manao an'izao zay rasika anabavy eo ny famonjeny jesosy ny nandoha azy ny fahafenony fanahy masina ianao mandoha azy raha tsy feno ianao ny safidiny tsy ho feno tsy misy kampona mivavaka ka feno ny fanahy masina fa payer le prix fahatelo misotro tsy hoe misotro indray mandeha misotro ny fanahy masina raisiko anao tsy ampy zany raha te ho feno ny fanahy masina ianao dia manaova tahaka misotro foana makataka foana fanahy masina fenoia raha misy manontany
fanoninao efa naveka zay vavak'izay dia teninao anazy tsy takatra le izy fenoy afanahy masonao fenoy afanahy masonao aky atao tsy miato ny fanahy masina dia tenena izy tahaka ny toka zay mahazo ny tena ny olona mamy za ka lasakana bafy tsy mbola nahita olona mamy hoe mitapany ihany ny mamy tena gosiko zao tsy le fa tena lasa fa ny droatsy izy fa iny ny tena ray manontolo mihitsy ny lasa ny fanahy masina teneno ny fanahy masina hoe fanahy masina eo ny momba rehetra raiso androany fenoy androany imbibeo fenoy fondosy amin'ny anontolo efa zay nataonao anomoko feno ny fanahy masina payez le prix ahoana tsara mina androany Solomon nianatra tamin'ny vitsika fa sika nianatra tamin'ny radoro rehefa manana ny fanahy ianao na radoro ary mampianatra teo feno ny fanahy masina feno fanahy ny fahavelomana izy mamelona izy raha voadino izy dia misy fahafatesaka mipetraka na tiako na tsy tiako raha voadinoko ny fanahy masina dia fahafatesana mipetraka mila isan'andro isan'andro fanahy masina fenoya fanahy masina fenoya na tezitra ka fanahy masina fa nasosotra anany natondra hanina jesosy fanahy masina fenoya mba hataton'ny toetrany fenoya fa tsy hoe tompo azonao ve ny afatra androany vonona venao androany angataka amin'ny fanahy masina iza mangeteta androany mangeteta le fahavelomana avy amin'Andriamanitra fanahy masina velomia fenoya androany tsy fantatro ina ny eo amin'ny fiainanao fa zavatra ray mambarako anao fahavelomana avy amin'ny fanahy masina amelona amin'ny tenanao izy raha marary ianao androany okasiny ty fanahy masina ianao miera ny fanasitrana ny firetana rapanandro any iverina ndray iza natsapa hoe fa tena tsy nanoka ny nangatsika raha ianao zay aza menatra teneny hoe zany nokaotra ny nangatsika mbola tsy tsapako zany fahafanany zany dia teneny hoe fanahy masina hary reheto fa mila fireheta